mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mipefaliana avana no iaravanantsika hatratrity alatsinainy fa 4 ny volana Jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasinina araka ny Luka. Luka 9:20, Luka 9:20, andininy 10:10 ka hatramin'ny 7:20. Luka 9:20, andininy 10:10 ka hatramin'ny 7:20 vakitsika aminaran'i Jesosy. Nisy nitondra zazakely koa eo amin'i Jesosy mba ho kasihiny, fa raha vao nahita izany ny mpianatra dia nandrara azy ireo. Nefa nasain'i Jesosy no entina teo aminy ireo ary hoy izy hoe averao ny zaza anatonay ary aza rarana fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa nazovy no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy velively. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Famerimberentsika amin'ny mofinaina ny havako fa ny filazantsara araka ny Luka dia filazantsara nosoratana ho an'ny eglizy pagano-kretianina na nosoratana ho an'ireo kristianina tsy jiosy, izany hoe ireo jentilisa niova kristianina ho an'ireo izay ho an'ny koritianina ny galantianina, izany hoe ho an'ireo tsy jiosy firazanana. Dia tsapatsika amin'ny votoatiny filazantsara ny Luka raha teo izany. Amin'ity andininy rebetantsika ity dia Luka mitantara ny fifandraisan'i Jesosy tamin'ny zaza. Teo amin'ny tokotany be ny fivavahana jiosy dia tsy mba nana toerana ny vehivavy, dia Luka no mamerina ny asan'ny vehivavy. Ary azo lazaina hoe filazantsara ny vehivavy mihitsy ara ny filazantsara ny Luka, filazantsara manome toerana ny vehivavy. Betsaka ireo tantara, ireo fanoharana resahan'i Jesosy amin'ny Luka manome toerana ny vehivavy. Ohatra fotsiny matetika resahantsika hoe raha ohatra ka ny amin'ny fahaterahan'i Jesosy ohatra dia i Maria no nio amin'ny Matio dia i Josefa niona tamin'ny anjely, fa amin'ny Luka kosa dia Matio dia Maria no niona tamin'ny anjely. Amin'ny Luka dia ny vehivavy dia azo anantena ny zavatra hatramin'ireo izay ataontsika hoe vehivavy mpitondra tena, ireo vehivavy lehibe, ireo izay atao hoe vehivavy nahiliky ny fiarahamonina zany dia asehon'ny Luka fa manan-javatra resahana amin'izy ireny ary afaka manantena zavatra amin'i Jesosy izy ireny, fa tsy arak'izay mitondra zatra ny fivavahana Jesosy hoe any ivelan'ny fivavahana, any ivelan'ny fiarahamonina. Tsy ny vehivavy ihany fa ataoko hoe ny mpamory hetra. Hitantsika ny nametrahan'ny Luka ny mpamory hetra hoe afaka mandray an'i Jesosy izy ireny, afaka manana anjara amin'i Jesosy izy ireny. Ary ety ny zaza indray no tsindrian'ny Luka fa manatoerana amin'i Jesosy. Ny zaza teo amin'ny jiosy izay tany an-kianjan'ny depoly, ny zaza izay tany an-kianjan'ny depoly, ny sasany nisy an'izay kianjan'ny vehivavy niaraka tamin'ny ny renim-pianakaviana, ny zaza tany amin'ny kianjan'ny vehivavy sy kianjan'ny ankizy. Amin'ity ary dia misy hafakely ny tantaran'ny Luka momban'ny zaza. Misy ahitsika kely aloha ny edika-teny. Filazany fitantaran'ny Luka azy dia ny hoe nisy nitondra zazakely teo amin'i Jesosy. Matetika rehefa manao dika-teny tsika dia ampitoviantsika ilay hoe nisy nitondra zazakely sy ilay hoe tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza. Amin'ny teny malagasy mitovy ihany izy ireo, fa amin'ny teny izay nanoratan'ny Luka azy dia samy hafa ilay hoe zazakely nentina teo amin'i Jesosy sy ilay hoe Jesosy niteny hoe tahaka ny zaza. Tsy mitovy izy ireo. Tsy mitovy amin'ny lafiny hoe ilay renim-pianakaviana zany dia nitondra zaza minono, izay mihitsy ny resahan'ny Luka eto hoe nitondra zazakely, zaza mbola minono zany io. Zaza mbola minono hoe brafos amin'ny teny grika, zaza mbola trotroina, mbola minono, ireo no nentin'ny reniny teo amin'i Jesosy. Ary rehefa nentin'ny reniny teo amin'i Jesosy ireo dia nandray ny dika-teny sasany dia hoe mba hotsofon'i Jesosy rano. Tsy hoe mba hotsofon'i Jesosy rano ny tena malaza azy, fa
okasihany Jesoa ampitoany teny grika okasihana tsy hoe raisina koa fa okasihana mihitsy le izy ary dia nentina teo amin'ny Jesoa mba okasihany Jesoa de norarahan'ny mpianatra izy mihatsy ny gataonareo norarahan'ny mpianatra ny renim-pianakaviana tsy hitondra ny zaza okasihany Jesoa. Levako inona no natonga ny mpianatra atao hoe nasika tahaka izany ary inona no natonga ny renim-pianakaviana nizakazaka nitondra ity zaza minono na ireto zaza minono reto mba okasihany Jesoa. Raha ohatra ka manadiady ilay voambolana nampiasain'ny Luka ihany sika dia lay hoe fomba fanao teo amin'ny Jiosy rehefa miteny manao hoe hoentiny eo amin'ny Jesoa ny olona anankiray okasihana apito dia milaza fanasitranana zay. Ny teny hoe apito kasihana de zao toy ny fanasitranana marary. Ny Luka 5:10 de mitantara hoe rehefa nisy boka teny tamin'i Jesoa hoe sitrano dia niteny hoe inona ny mety ataoko aminao de hoe lay teny hoe mba hositranonao de Jesoa nanintsitra ny tanany apito de niteny mety aho madiova ianao. Jesoa nanasitrana boka zay le hoe apito mikasika eo. Amin'ny Luka 7:1-10 dia Jesoa nanangana ny maty ilay zazalahy taonaina zanak'ilay mpitondra tena taonaina. Jesoa mikasika ilay trano vorona apito dia nanangana ilay zazalahy maty taonaina mikasika malaza fanasitranana de takizany koa ny Luka 5:9 dia Jesoa nanasitrana. Ny Luka 5:20 dia Jesoa nikasika ilay vehivavy nikasika ny naralina ny 12 taona nikasika apito ny somotra viavy Jesoa de sitrana. Zany hoe voambolana atao hoe milaza fanasitranana zany ity hoe nikasika ity. Ny dikan'izany de zao noentina teo amin'ny Jesoa ity ireto zaza mbola minono ireto mba okasihany Jesoa toy milaza hoe hositranany Jesoa, toy milaza hoe zaza marary ve zany reto zaza reto, zaza tsy salama ve ty zaza reto noentina teo amin'ny Jesoa. Ary inona no antony nandrarany ny mpianatra azy lay voambolana zay miteny hoe norarahan'ny mpianatra dia Epitimao norarahan'ny mpianatra tsy hoe tsy tahaka ny teny aza makeo fotsiny nareo fa ny voambolana hoe Epitimao de tahaka ny mandroaka devoly mihitsy, zany hoe tahaka ny tsy vitany hoe mandroaka mamivavy fa tena mandroaka mafy manilika tahaka ny hoe ohatra hoe ao amin'ny soratra masina ary Jesoa nandroaka ny devoly de Epitimao le matao teny nampiasaina. Zany hoe ny mpianatra zany dia toy ny nandroaka ireo vehivavy izay nitrotro ilay zaza mbola minono teo amin'ny Jesoa narary ve le zaza de ohatrany sanatria toy ny nandroaka devoly mihitsy ny mpianatra raha nahita ireto zaza reto ray aman-dreny reto ity reny reto mitondra ilay zaza eo amin'ny Jesoa. Ny antony de zao ireo mpivoafiny filazantsaraka ny Luka de milaza fa tahaka ny hoe tahaka ny fieritreretany reto renim-pianakaviana reto ho toy ny mpanao magia Jesoa. Zany hoe noentina teo amin'ny Jesoa sanatria ho toy ny fieritreretana ny Jesoa ho magicien na ho mpanao majiky ireto satria tamin'izany fotoana zany ny zaza marary dia kasihiny ireo mpanao ataontsika hoe fanasitranana tamin'izany fotoana zany dia ndraran'ny mpianatra ny mindray aman-dreny na ny reniny zaza mba tsy eritreritra any Jesoa mpanao magia mba tsy eritreritra ny finoana Jesoa tahaka ny finoana majika hoe rehefa kasihina Jesoa tsy zay zany ny tian'ny mpianatra ho takatry ny tiany Luka ho takatry ny reny sy ho takatritsika mpamaky amin'ity fotoana ity de ny hoe
tsy ny fikasiana ny Jesosy amin'ny lafiny materialy, zany hoe tsy ilay fikasiana ilay Jesosy ara-tantara ny zava-dehibe mitondra fanasitrahana fa ny finoana. Dia ohatra ka mbola manohy ny fivoasana ilay tenisika, nitondra ny zaza teo amin'ny Jesosy zany ireo reny mpianakaviana ireo. Inona ny olana? Inona ny vahaolana? Ny tiandreo tenena zany de lafin-javatra roa mazava tsara. Jesosy niteny tamin'ny mpianatra manao hoe ino ty ataonareo? Lazaiko marina aminareo tokoa fa nazovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza. De ny zaza resahan'i Jesosy eo tsy brafosy fa paidiona. Zany hoe Jesosy zany tsy niteny manao hoe lazaiko marina aminareo fa nazovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza mbola minono, fa tahaka ny zaza, tahaka ny ankizy zany io, tahaka ny ankizy. Ery ambony zaza minono no entina teo amin'ny Jesosy, fa Jesosy kosa rehefa naka lesona de miteny hoe tsy zaza minono no resahan'i Jesosy eto fa lasa niova lay voambolana, lasa ankizy. Inona ny dikan'izany? Avy any amin'ny zaza minono makany amin'ny ankizy. Rehefa miteny Jesosy hoe paidiona dia azo lazaina hoe ankizy, azo lazaina hoe lay ho avy zay, lay avenir zay. Ina zany no ifipanazy tsoahana amin'ity Luka 20 ty? Voalohany de zao, nahoana de zao, manana anjara eo amin'ny Jesosy ny zaza, ary eo amin'ny Jesosy no aveniran'ny zaza. Avy any amin'ny tsony hoe brafos makany amin'ny paidiona, avenirany veviny. Zany hoe ny zaza, raha tianao ny anana zaza, anana ho avy mazava, ny ho avin'ny zaza de aiza? Eo amin'ny Jesosy, eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tianao ny metram-panontaniana hoe inona no hatsarany ho aviny ty zanako ty? Inona no hatsarany ho aviny taranaka? Inona no hatsarany ho aviny dimy sy faha? De zao teo amin'ny Jesosy. Zava-dehibe zany lay fieritreretany hoe paidiona milaza hoe ho avy, milaza fitantanan'Andriamanitra, ny amin'ny ho avy fitantanan'Andriamanitra ny zaza. Betsaka amintsika ray aman-dreny any, tsika malagasy de malaza ty zanaka, mazava io, malaza ty taranaka, mahafoy tsika mahafoy mihitsy rehefa hoe zanaka ny resahana, mahafoy vola, mahafoy fotoana rehefa ho an'ny hoe zanaka ny resahana. Fa izao Jesosy teo ampianatra antsika ray aman-dreny am'izao fiandohany ny herinandro, fotoana fialan-tsasatry ny mpianatra zao, fa raha mieritreritra voalohany ho avy ny zanaka ao ianao de zao eto amin'ny Jesosy izy, fa eo amin'ny Jesosy no avy tsara indrindra ho an'ny taranaka, eo amin'ny Jesosy no avy tsara indrindra ho an'ny taranakatsika. Vitatsika ny mandany vola sy mikarakara, mividy kilalao, fitafiana, miaro tory, mampianatra, maka-pianatra, fa tsy vitatsika indrindra matetika de zao ny mampianatra ny sekoly alahady. Tsy vitatsika azy ny manomana ny ho aviny eo amin'ny Jesosy. Tsy vitatsika ny mitaiza azy hanaraka an' Jesosy. Eto de asehon'ny Luka fa izao eto eo amin'ny Jesosy ny zanaka, manana anjara eo amin'ny Jesosy ny zaza. Tsy tahaka ny toe-tsain'ny fiavahana sasany hoe tsy manana anjara eo amin'ny Jesosy ny zaza vo irika, fa izao Jesosy Luka de manamafy zao tena tiany Jesosy ny zaza. Zay ny lesona voalohany aseho an'ny Luka. Fa ny faharoa de zao, Jesosy no tena fanasitranana amin'ny olana maro samihafa amin'ny fanabeazana. Io matao teny hoe apto io dia Luka ihany mampiasa azy Luka 20:21, Luka 20:3-telopolo, Luka 10:10-15 de Luka ihany koa no mampiasa ny matao teny hoe apto, hoe mandrehitra jiro, mandrehitra jiro. Le miteny manao hoe izy aminareo no mandrehitra jiro ka hanao azy eo ambanin'ny vata famarana, apto iny. Zany hoe noentina teo amin'ny Jesosy reto zaza reto toy ny hoe mandrehitra jiro. Dia inona ny dikan'izany? Toy ny milaza hoe rehefa hoentiny eo amin'ny Jesosy ny zaza de zao manjary toy ny fahazavana izy, toy ny fahendrena izy,
toy ny jiro arihitra izy zay no atao teo ny apitô no zany de tia ny liko takaritsika koa fa ao am' Jesoa no misy ny fahendrena tsy hoe ho avy ihany fa ny fahendrena ndraindray tsika mampisaraka ny antsony hoe fanabeazana fitaizana fampianarana fa vitatsika ny mampianatra anjanatsika amy sekoly tsara miezaka mifantana mihitsy sekoly tsara mifantana boky mifantana toerana ampianarana anjanatsika fa ny tokony adonotsika de zao fampianarana de fanomezana fahalalana mazava ho azy zay ny antsony hoe fampianarana fa ny ankizy de tsy hoe ampianarina ihany fa beazina ny fanabeazana de fiezahana zavatra atao mba hampitombo azy le teny hoe mampitombo dia toy ny hoe mivelatra manaraka ny lavany fa tsy hoe tsy mitombo manaraka ny lavany ihany fa mivelatra koa manaraka ny sakany mitombo velarana zany ny dika zany de zao ny fanabeazana de tena tsy hoe fampianarana fotsiny fa fanaovana lay zaza fanaovana ny olona anana fivelarana toy ny mameno ny sehatra misy azy no zany de eto de tia ny lioka ny mampatsiaro atsika manao hoe ao am' Jesoa ho atsika ray aman-dreny ao am' Jesoa no misy ny fanabeazana tsara Jesoa no manome fahendrena zay le hoe toy ny mandrehitra jiro Jesoa no manome fahendrena manome fahazavantsainy mandroaka ny haiziny ny abadona ao anatin'ny zaza ity reto zaza zay terasatsika hoe brafos ro zaza nentina teo am' Jesoa zaza kely zay toy ny hoe tsy salama no heverina hoe mbola narary zay natonga no mety natonga ny reto reny reto nitondra aza teo am' Jesoa dia mba ho azavainy Jesoa mba ho toy ny hoe toy ny jiro arehitra hitondra fahazavana ho an'ny fiarahamonina hitondra fahazavana ho an'ny hafa afaka malala zava-dehibe arany adiditsika ray aman-dreny amy fanabeazana azavarina mieritreritra ny sakafo hoanina ny fitafiana zay mety ho ilaina maha olombelona ihany fa ataovy zava-dehibe ilofosy ny fitondrana azy eo am' Jesoa tianao endry ny zanakao de zao eto eo am' Jesoa izy fa ny zaza hoentiny eo am' Jesoa de zao tonga fahazavana ny zaza entiny eo am' Jesoa de toy ny jiro izay mirehitra ka tsy mahazava ny tenany ihany fa mahazava ny fiarahamonina ny zaza hoentiny eo am' Jesoa ny ankizy noentina teo am' Jesoa de mazao manjary zaza olona tsy hoe manana no avy tsara ihany fa ilain'ny fiarahamonina ilain'ny hafa mitondra fahazavana ho an'ny hafa afako engany anao ho zava-dehibe ny fanabeazana ny taranaka isika tsy anao fanabeazana toy ny mandeha ho azy ihany fa anao fanabeazana zava-dehibe ny no fanabeazana anao zava-dehibe ny fanabeazana ny zaza miainga amy soratra masina any amy sekoly alahady indrindra mamela azy hivelatra ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra teny mbola zaza vavaksika tombo am'zao zay ny amin'ny soratra masina zay mampahety anay fa enao de tia zaza ary mivavaka ho an'ny taranaka zay tianay hositranonao tianay ho azavainao tianay ho beazinao mba ho fahazavan'izao tontolo zao ary ho taranaka salama ho taranaka sitrana amin'ny herisitran'izao tontolo zao mba ho taranaka tsy ho fatoran'ny fahazaran-dratson'izao tontolo zao fa taranaka hitondra fahazavana ho an'ny fiarahamonina vavak'izay Jesoa amy herinandro manomboka ity ho an'ny zaza malagasy ho an'ny mpianatra miala sasatra noho ny fahafitan'ny fanadinana ao re mbola hiatrika izany de entinay ambavaka ny taranaka ny ankizy ny tanora mba ho azavain'ny fitiavanao ary ho kasihinao ho tantaninao omenao ny tsodrany mpitahiana de mivavak'izay Jesoa ho an'ny herinandronay vaovao tahio mba hitanay fifaliana ho herinandro zakan'ny fahasoavanao de aza mahafona masaraka anay anao ny herinandro ty mba
anapaka betsaka tomponay ny fahatokiana fahinao Andriamanitra tetỳ anay. Tsireo ireo marary an, tsireo ireo manana olana Jesoa, eno ny sentiny fon'izy ireny ary sitrano. Matoky ny fitiavanao izay dia mametraka ny isan'andronay eo mba hahafahasoavanao Jesoa. Amen.